sivy jona lasa teo no nisokatra ny kioska Maybelline ao anatin'ny lasity Ivandry. Kioska voalohany andrareo anivon'ny Maybelline zany izy ity ary isan'ny tazana nanome voninahitra ny fisokafan'izany ny tompona andraikitry ny L'Oréal natao anatin'izay lanonana izay. Kioska voalohany Maybelline izay nisokatra eto Madagasikara ary fahatelo ety amin'ny faritra Afrika ity nosokafana ny fahasivy volana jona lasa teo iny. Ireo andriambavilanitra dia afaka mahazo ireo torohevitra samihafa amin'ny fikojakojarany tarehy eto amin'ny lasity Ivandry ary eto ihany koa dia efa afaka atao maquillage ireo liana amin'izany. Tonga nanome voninahitra ny lanonam-panokafana izay nahitana fanentanana samihafa i Dominique Urfin, tale général lefitry ny L'Oréal ho an'ny faritra Afrika sy Moyen-Orient ary Frédéric Hacher, tale ny fampandrosoana ara-baritra ho an'ny faritra Dom-Tom ety amin'ny ranomasimbe Indiana. Tena manana ny mampiavaka azy moa ny vokatra Maybelline izay maquillage mitana ny laharana voalohany maneran-tany. Mampiavaka ny vokatra Maybelline zany maquillage numéro 1 mondial. Vita frantsay izy io dia misy koa vita amerikana. Dia mampiavaka anazy izy aloha voalohany indrindra testé dermatologiquement, izany hoe ny olona le sensible amin'ny resaka maso sy ny tanana sy ny enfin ny maso tanana ny olona rehetrarehetra. Ohatra hoe manana allergie le olona dia ny produit Maybelline testé dermatologiquement, donc tsy atahoana amin'ny resaka allergie. Mifanaraka ihany koa amin'ny filana sy ny toetoetry ny hoditry ny vehivavy malagasy ireo vokatra Maybelline hita eto an-toerana. Misy sapan-draharaha manokana raha teo manao fikarohana izay mifanaraka amin'ny firenena tsirairay avy. L'Oréal zany misy service iray manokana misy manao recherche développement dia izy io alainy daholo ny tany olona rehetrarehetra le tontolo zao, ohatra hoe tany afrikana, tany chinoise, tany française, tany amerikana dia manao recherche amin'izay zareo hoe reto ny produit mety amin'ny tamian'le tsirairay ahafahana lancé les produits zany. Dia le izy koa misy hoe arak'izay voateny teo hoe manao misy service recherche développement dia anaty service io ihany koa maka an'le karazana le olona tiany atao zareo dia testé zareo hoe alainy zany habitude amin'ny tsirairay avy, ohatra hoe maka femme malagasy izy dia jereny hoe ohatra hoe ahoana fomba fanao malagasy rehefa vehivavy malagasy rehefa miseho maquillé dia arakarak'iny ihany koa ny afan'io amin'ny olana le produit compatible amin'ny tanian'le olona zao. Mpiara-miasa amin'ny L'Oréal eo amin'ny fampahafantarana ny vokatra moa ny EDL.